Ry amin'ny lalana rehetra eo amin'ny tompo fifaliana ho aho ny mandray anjara fitenenana amin'ity andro manatantara ity. Somary taitra ihany no tenako rehefa niantso ahy ny pasteur révérend docteur Jean-André Mahamasina Kavalitery nilaza tamiko ny hoe ianao mba miteny amin'ny anaran'ny fianakaviana. Marina tokoa fa raha ny roim-pihavanana dia mety hitady lavitra be ianareo maha-fianakaviana anay, kanefa misy roim-pihavanana hafa izay nasetrin'ny tantara, nasetrin'ny fiarahamientana, ilay fihavana tsy manam-paharoa ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany no maha-fianakaviana anay. Tamin'ny fotoana izay nandalovan'ny pasteur Andriamanjato fahasairana tokoa no nofanenjeny, dia ny pasteur Kavalitery no nilazany manokana mba hitsinjo anay zanany, nametrahany afatra hoe raha misy zanatra sendra mahazo anay vady dia mba tsinjovo manokana ireo zanakay ireo. Ary dia niraisiny izy mivady ho zava-dehibe tamin'izany, ary izany indrindra no mahampiavana kay anay amin'izao fotoana. Dia voninahitra ho aho pasteur ny mandray anjara fitenenana, misolotena ny fianakaviana manontolo, ary keo misolotena ny zanam-piangonana Ambohidately amin'izao fotoana izao. Ny anjara fitenenana nomena ho aho dia ny teny fisaorana. Raha toa ka nahavita be teo amin'ny asa ny zay tantaniny ny pasteur Kavalitery mivady, dia satria teo ianareo rehetra niaraka nisalaha, niaraka nanao tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja, ary satria teo ianareo nanorevitra nanantanteraka tamin'ny kitsipo fa tsy tamin'ny monomonomana, nanao tamin'ny fahazotoana, ary izay rehetra natao dia mba ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Teo ianareo nanatanteraka niaraka tamin'izy ireo, ka dia izany indrindra no androvana anareo ny fisaorana. Misaotra indrindra toko, misaotra ny FFKM, misaotra ny FPM manontolo, misaotra anareo Bafoibe, misaotra ny mpitandrina ao amin'ny fiarah-miasan'ny mpitandrina, ny faritaniana, ny tafo 7 ny fiarah-mivavaka telo, ny sampana iraisana 7, ny sampandrara momba fiainam-piangonana, ny fifandraisana, ny vola, ny vatsy sosialy, fanabeazana, ny voamiera fanompona, fampihavanana, mitsandraka ny mpitandrina matianina, ny mpanara-maso ny hevitra tapaky ny synoda, ny voamiera ny teny malagasy, voamiera liturgie, juridique et discipline, etc. Ianareo diakonina rehetra, ianareo mpandray fanasany tompo, ianareo mpiambina tsy akanavaka eto amin'ny FPMA, misaotra indrindra.
misaotra ny amin'ny famondraponareo. Misaotra noho ny fitondranareo ambavaka ny asa izay nitanterahana ary ny fitondranareo ambavaka ny fianakaviana manontolo. Misaotra ihany koa noho ny fitiavana lehibe izay nasetsinareo, nasehonareo amin'ny fikarakarana ny fandehanan'ny mpitandrina Ravalitera mivady amin'izao izy andeha hisotro ronono izao. Tsapa tokoa fa betsaka ny ezaka nataon'ny tsirairay, nisa tokantrano zany na nisa tafo, nisa mpiangonana, nanao dia nanao nareo. Kiondalana sarotra amin'ny fiainana tokoa ny fotoanan'ny fisotron-dronono, fa saingy ho an'ny mpitandrina izay nanokana ny tenany sy ny fiainany hikarakarana ny latabatra masina dia sarotra, fa tsy araky ny heverana azy ny fiverenana amin'ny fiainana mahazatra izao tontolo izao. Manoloana izany toejavatsy zany, mety ho maro ny fanontaniana sy ny aia mety hipetraka. Izao anefa ny olona izay novidin'Andriamanitra dia nomeny hery, nomeny finoana ary tsy manatahotra satria afaka mivetso ny salamin'ny finoana izay tiana zaraina aminareo ankehitriny, manao hoe raha Jehova no mpianatra tsy mba hisy ampahory. Ay maiso no andrina ranomaina ikorina, ny fanahy velombelona eny tsy anay akory, lala maro nitondrany, lala tsambatra ifaliana. Nialiky ny fasanaza tsy ho tazatsika intsony, tsy atahorako ny loza fizy no miazona. Itsorakazo nitondrany sy ny teny eo ambony no manolotra mitoky aharavo ny fanahy. Eo masom-pahavalo ny latabatro velary, diloilo feno hany tefa namotosanya, safimorona tamin'ny telo ny kapokako namboary, fahasoavana amin'ny sisa foana teo ny aia. Eo an-tranonao tompo no iriko ialofana, fa tsy ampamititrany nietsaketraky ny tany, ka ny fonao feno antra no lamba irakofana, ary ny andro mpifaliko ho andro lava tsy ho lany. Raha Jehova no mpiandry tsy mba hisy ampahory. Ay maitso no andrina ranonaina hosotroina, ny fanahy ho velominy miasa izy tsy matory. Lala maro nitondrany dia ho lalana tsy voiko. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo. Misaotra anareo amin'ny anaran'ny fianakaviana manontolo, amin'ny anaran'ny pasteur Jean Ravalitera Andriamaroasina mivady. Misaotra anareo nanaiky nataon'Andriamanitra ho fitaovana hitsimbinany ireo mpanompony ireo. Ary tena hita fa tsy nataonareo ambany zavatra ny fikarakarana ny mpanompon'Andriamanitra, ko araky ny voalazan'ny tompo ao amin'ny Matio 5:20 amin'ny andandana 20 manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa araky izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko, dia matoki
fa Andriamanitra ho ny tompony, tsy mba tsy marina ka anadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitsy ny anarany raha nanompo ny olona masy ianareo, izany hoe raha nanampy ny olona izay voaositra hitandrina ny latabatra masina ianareo dia tsy mba hanadino anareo Andriamanitra. Tsy ho vavanay tompo zavatra vitanareo tamin'ny izy mivady ary koa tamin'ny fianakaviana manontolo. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hanonitra avo zato eny ny vola mankarena sy ny ezaka rehetra izay nataonareo. Izy anie tsy tahy ny isa tokantrano, ny isa mbaravarana ka hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra ary amin'ny anareo ny fahasambarana sy ny fiadanana. An'Andriamanitra rehetra voninahitra. Misaotra tokoa. Misy afeny tefeny teny fisara mety mizandrana teo fa misy zavatra kely anatoko fotsiny tiako anampo zany satria manona ny fonay manokany reto tsy tsy manona ny fonay toloko renareo fa ty zavatra ty zany dia misy ny zava-dehibe reto zaronay eny izay hialeton'ny France ody any Madagasikara. Raha ny fikasana dia ny hoe hipetraka any Madagasikara kanefa ny toe-pahasalamana dia tsy hevelan'ny dokotera mipetraka ilany Madagasikara fa tsy maintsy manao suivi médical zany ka izay no natonga anay hoe hivezivezy hipetraka amin'ny La Réunion dia mifandimby mivezivezika nakany Madagasikara. Iny ny fotoana zany riavako fantatrareo ihany zany hoe nientana sy ny fananana mba azo tao anatin'ny eniny fotoana taty nefa tsy maintsy lozana ny trano dia tsy maintsy hoentiny izy ireo. Rehefa nangataka izay dia misaotra an'Andriamanitra nataony ny fampitahana rehetrarehetra dia misy mpanompon'Andriamanitra ataontsika FPMA ihany izay manana agence transitaire dia zareo no nanaiky hikarakara ny fampidina ny entanay zany miala aty mandro-patonga rehetra aminay any Madagasikara ny otriny manga ka dia iteo hoe moa izy mirala azy tena tompony andraikitra mangataka zareo no mba hitsaina nohitany hitantsika rehetra izy mirala azy zany dina sy mamo reo zany zay mikarakara io fampidina entanay dia milaza koa fa raha misy apita entana Madagasikara nareo aza misalasala manatona azy. Faharoa zavatra kely misaora koa mahatontsika nazo an'ity trano ity ary fiara miasa akaiky dia kaiky dia misy mialabary edmina soliny ka dia misaotra makasitraka an'ireo edmina fa fantatra tsara ny fitiavanao ary fantatra tsara ny asa rehetra izay ataonao ny fanontona an'Andriamanitra mba mitsangana ianao mitan'io sady foana ny teny lava ianao fa rehefa avy eo mbola misy lamisy eto ka tsy afaka miteny lavabe tsontsika fa fitipitinina zany ka dia mangataka ny fianakaviana zany sy solitena sy ny zanam-pelezana ambotately sy andraisolo zany hoe ny zanaka ambotately sy ny zanaka andraisolo za ambotately ary matao vondraisolo miaraka amin'ny fianakaviana dia tsanganitenao iraka ny rataonay fanampiny fahatelo be mapolo ny andinina dia izay mivady midika fa ny isana andinina dia raha ny fianakaviana ny hirako izy mariko fa ireo
dia rahalahy tena namonina azy dali raha lohatsy makatekanareo ary hitsangana zareo manao feote amin'olo